taremiremira mandrakariva ry avana malala no azontsika miona tozoindray azontsika miainy ten'Andriamanitra andraisana ny sakafo-panahy ho antsika koa amin'ity talata farany meny tompo antsika ity. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika ary ny fampiarezana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Talata 30 Desambra 2022 ivanjelantsika ny hevitra hoe manantenan'Andriamanitra. Andeha ry havana idera sy ankalazan'ny tompo isika. Jehovah, izy ny toetra amin'ny tabernakelinao, izy nohonao tendrombohitra masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy sady misaintsaina ny marina ny fony. Tsy manendrikendrika amin'ny lelany sady tsy manisy ratsy ny sakaizany ary tsy manao izay hafa baraka ny namany. Tsy manaja ny ratsy fanahy fa mahay voninahitra ny matahotra ny Jehovah, tsy mivadika amin'ny fianianany na dia maningitra ny tenany azy, sady tsy mampiana ny volany na mandray kolkolana meloka ny marina, izay mitandrina izany dia tsy mba ngozozo mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, Andriamanitra ny fanantenana ianao, fanilazany sy nanafatra ny tokony ataonay sy ny tokony ho fantatsay, ka misaotra anao izay midera sy mankalaza ary hoe voninahitra ny anaranao masina. Tompo, mifono aminao izay fa tsy tanteraka, mamindrafo aminay, mamela andelikay. Raisiny amin'ny finoana amin'ny famindrampinao, feno fananao masina izay raha andeny nofinaina. Anaran'i Jesosy Kristy novanaiza mivavaka izany. Amen. Rehona malala nofinaina ho antsika amin'ny teny ity dia hitanao ao amin'ny epistely faharoa soratan'i Petera. Petera faharoa toko fahatelo ka ny 9:1 ka hatramin'ny 4:10. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Koa raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny te-panaraka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra izay hamay sy hahavelona ny lanitra ary andory sy ampiepony ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mahasotomba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eritrean'ny tompo amin'ny fihavanana, ary ho faripon'ny tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratra Paoly, rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrehana ny mena azy, tahaka ny ataony ao amin'ny episteliny rehetra koa, ka milaza izany zavatra izany eo aminy izy. Ary amin'ireo dia misy zavatra sarom-pantarina izay ahola ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
ravana malala ao aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy zay omeny zay rehetra mino azy ary hazo zany ianao. Mofinaina ho antsika an'io ny renesina teo. Petera 2:1-11 Epistily 2 Petera milaza indrindra ny amin'ny fiavian'ny tompo. Ny zava-miseho amin'izany dia zao: ho levona ny zavatra rehetra. Ho levona ny zavatra rehetra. Mampiona ny kristianina Petera fa ho avy ny fotoana ka ho esoesoana sy ho rabirabian'ny olona izy ireo noho ny fiandrasana ny teny fampanantenana momba fiavian'ny tompo. Azo vahana koa ny fampianaran-dio samihafa ary isan'izany ireo izay milaza fa mbola hitohy foana ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Ahitsy ny Petera zany fiheverana zany ka ambarany fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromony mafy ary ho levona ny afo ny tena zavatra rehetra. Arak'izany dia misy eo andro fitsarana mahatahotra ny andevian'ny tompo fandrony. Koa raha ho levona toy izany zao zavatra rehetra zao dia olona tahaka ny ahoana moa tokoa moa isika amin'ny fitondran-tena masina sy toe-panaraka an'Andriamanitra. Aoka hiambina mandrakariva. Zany avana, aoka hiambina mandrakariva. Tsaroa fa ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany. Men'Andriamanitra tombonandro avelomony isika satria mahari-po amintsika izy. Ka tsy tiany tsisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana isika rehetra. Ary izany indrindra nitenenan'i Petera amintsika hoe: koa amin'izany ry malala, satria mananteny izany zavatra izany ianareo, dia mahazotoa mba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Takiana araka izany ny ifikirantsika mafy amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Izany ihany no antoka ananantsika fitondran-tena feno fahamasinana sy aizantsika mifandray amin'ny hafa. Raiso andriavana, dinio izany amin'izao farany taona izany dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny amofinaina ny menao anay izay milaza ny amin'ny fiavian'ny tompo ka ho levona ny zavatra rehetra, kaoka hiambina mandrakariva. Teny mampianatra anay izany amin'izao farany taona izao. Tompo, mivavaka aminao izay ho an'ny firenenay ny amin'ny fanarenanay fotony ny firenena. Tompo, tanterao izay mahasoa anay, koa ro aminareo Jesosy Kristy ny asan'ny maizina rehetra izay mitoetra amin'ity firenena ity. Mivavaka aminao izay, ny anasitranareo marary, ny tahinao ny asa fitsaboana, ampinoandreo azony manjo, vonjeo ireo manitra sy sahirana ka toaninao ireo marefo zokiolona. Tsy njovy ireo ny mpigadrana. Tompo, tario ny fiazakazanay, ny asa fivelomana, ny fikasana tsara, ny fianarana, dia miarovanay. Mivavaka ahy dia ataony aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, efa nampiombona anay amin'ilay vavaka manao hoe: rainay ao izay ny an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meony anio izany nasaza ao anay, ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisan'ny finoana riavana ny tsodrano tolotra ro aminaran'i Jesosy Kristy ho fampiarezana ho anao. Aza manana inona fa aoka ny fihevana sy ny fona mba misaorina mety ro manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary fiadanan'Andriamanitra zomotry ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen.